Fatenanareo vehivavy tratran'ny herisetra sy fanavavahana tany amin'ny toeram-piasana amin'ny maha-vehivavy an'izay moa zany dia nanomboka tamin'ny volana mars izay nanao ankety zany mitady an'ireo vehivavy ireo dia nisy teo amin'ny 500 teo ny ankety natao 100 tamin'izay ny vehivavy nalaina dia 990 ny tonga amin'izao faran'izao ny tena tanjona tamin'ilay izy zany dia mba hoe ananan'ireo vehivavy ireo mahay izy anana fahaleovantena tanteraka anana ny seha-piariana matimatotra kokoa ananany sehatra ahafahany miditra amin'ny asa mendrika dia anana ny fahaleovantena tanteraka ihany koa amin'ny asany tsy haiko nandolo ohatra amin'ny hafa izy io. Tao anatin'izay herintaona izay inona ilay zavatra nampanaovina zareo ireo dia nanahoana ny vokatra? Tsy herintaona zany izy fa efa bolana. Efa bolana satria nanomboka volana o le fiofanana dia mifanana tamin'ny volana desambra ny olana ny voan'ilay mpiofana zany somary ambanimbany le fotoana ifanana koa fohy dia ohatry ny azakazaka be sahirana na le mpiofana mandray an'le fiofanana na le mpampiofana koa sahirana dia izay zany anisan'ny olana kely anankiray dia ho an'ny mpanao coupe couture zao dia mbola nanohy nianatra ray volana indray tao aorinan'ny desambra ny farana desambra tamin'ny fomba ofisialy zany le dedikasa fa ny janvier iray manontolo mbola niofana indray le mpanao coupe couture tao Mosibe sy Analamahitsy dia teo vao vita le fiofanandry zareo ny vokatra moa zany dia nisy le hoe ireo 990 vavy ireo nisy atsasany ireo manao asa tena atsasany manao asa amin'ny orinasa dia ireo manao asa tena moa fa tsina fitaovana toy ny hoe lafaoro, machine à coudre, brochine, fer à lisser sy vola kely entina atao fond de démarrage fa le mpanao le asa amin'ny orinasa zany ny PMO mbola miandraikitra an'izay hoe fampidirana azy ireo amin'ny orinasa zay fa zay zao mbola anisan'ny olana ho anay satria mbola tsy tafiditra tanteraka ao anatin'ny sehatry ny asa daholo ireo olona ireo fa fantatritsika koa ny olan'ny asa eto Madagasikara dia eo amin'ny 300 isan-jato eo zao tafiditra zany satria 770 vehivavy totalin'le vehivavy asa amin'ny orinasa nefa mbola eo 300 isan-jato eo zao no tafiditra dia zay zao mbola anisan'ny olana miandranay dia mbola mizotra makany amin'izay zay mbola miezaka foana manampy andreo ametraka azy amin'ny asa zay atrarana an'le tanjona moa mazava loatra dia ny vokatra moa zany zao dia hoe miala tamin'le toerana ray ireo vehivavy ireo mba maka amin'ny toerana ray tsaratsara koa dia nefany le manao asa tena raha mbola somary sahirana ihany koa dia mare an'le orinasa kely dia ny sasany zany reto le manao asa teny reto mbola le manana olana ihany koa ny olana koa mantsy ny orinasa mitady olona expérimenté reto zany zao mbola anisan'ny ohatrany hoe débutant dia izay koa anisan'ny olana dia mbola tsy tafita le tena vokatra 100 isan-jato. Ohatrany ahoana no mety hoe fanaraha-maso andry zareo aty aoriana an'ilay formation nomena anazy zay hoe tena manao an'ilay asa nampianarina anazy ny fanaraha-maso moa zany dia misy superviseur misy olona mihitsy zany tena hoe misy superviseur an'ireo olona ireo dia miteten'ireo satria samy manana ny faritra n'ilay superviseur dia tena manara-maso akaiky dia mitety tokantrano dia manao rapport ihany koa zany aty amin'ny PMO hoe ohatr'izao ny olany ianina indray ohatr'izao dia ohatr'izay zany ireo superviseur hoe tena manara-maso akaiky an'ireo mpiofandreo dia mitohy foana le dia tsy tapaka zany hoe mijanona teo ilay izy fa mbola didinay mihitsy manara-maso an'ireo hoe mandeha hoe ilay orinasany dia mila torohevitra ve inona ny olana inona no zavatra tokony atao inona indray ary zany no hevitra mety atao aminy mba izoran'ilay orinasany tsara dia ohatr'izay. Ohatrany ahoana kosa indray fantenana an'ilay 590 voalohany indrindra ireo sa hoe navita ilay fifanatran'ny farany dia mety mbola hitohy ve ilay projet sa hoe iny ihany dia izay? Ny fahantenana azy araka ny lazaiko teo nisy fanadihadiana natao tamin'ny volana mars dia ny toerana misy ny PMO mantsy zany Analamahitsy Tanjombato Mosibe Faravohitra dia nanao visite à domicile mihitsy koa dia misy moa ny olona zany mahitana hoe reny manao fanadihadiana dia hoe momba vehivavy dia tonga dia manantona dia misy moa zany tetezina isa-trano tokoa dia ny critère satria misy fiche d'enquête fenoina dia nanontaniana atao daholo momba azy dia iny critère iny ve nahafeno
iny le fanadihadiana momba azy iny na feno tokoa le fepetra tena takina andraisana azy amin'le tetika azy dia izay zany no anisan'ny mifantenana an'le zadivavy dia ina koa le fantenana ray teo mbola isy projet manaraka sa hoe tapitra hatreo amin'iny ie dia araka ny tenin'ny talehan'ny BIT teo aloha dia hoe jerena izay le évaluation dia jerena hoe inona daholo aloha ny nety inona ihany koa ny tsy nety a tokony harenina inona ny lesoka dia arak'izay dia izy name tokony hoe mbola hotohizana fa entina mifanatsarana amin'le izy hoe inona ny tokony hatsaraina zany na n'le projet manaraka raha misy ny deuxième promotion. Iza moa ny anara-madame Madame Razafirina Monique ato. Nandraikitra Ny andraikitra zany fiolefitra ao amin'ny PMO. Misaotra Misaotra indrindra.